Taorina ny fandraisan'ny sekretera-panjakana miadidiny gendarmerie pirenena vaovao ny toerany Omaly dia nametraka ny laharam-pahamehany ity farany. Ny fanadiovana ny gendarmerie mba hiverenan'ny fitokisan'ny vahoaka amin'ny zandary no voalohan-daharana raha ny nambarany. Nilazany tsy hisy sindrafo amin'ny famerenana indray ny asin'ny gendarmerie pirenena ny général de division Randria Mahavalsoa R Girard, sekretera-panjakana misahana ny gendarmerie pirenena, raha nametraka ny laharam-pahamehany mikasika ny fitantanana ny ministera izay sahany. Misy problème ny fitondratena zandary sasatsasany. Ka io zany ny laharam-pahamehako sy ny vaindon-draharahako raha mbola eto aho. Zay le resako teo tsy misy zavatra hafa fa ao. Zay ihany. Zay manao ny ihany misy miteny teo fa misy any no. Mitreto aho mitovy dolo ny zandary rehetrarehetra zandary. Fa raha misy kosa raha pitso tsy sindrafo. Zay ihany. Za ny lehibe zany tsy afaka hiditra ny anatiny sainy tsirairay. Tsy izy nitaiza azy. Nitaiza ny ray aman-dreny tany tsy fantako 22 ans izy vao niditra aty amin'ny gendarmerie ohatra. 2-3 ans izy ato. Mani izy ato gendarmerie maloto. Dingana tsy maintsy lalovana ny fandraisana fepetra toy izany mba ahafahana mamerina ny fatokisan'ny vahoaka ho iatrany ny ministra. Misy milaza ny fitsaram-bahoaka io dia noho tsy fatokisana ny fitondram-panjakana, tsy fatokisana ny force, tsy fatokisana ny justice. Ka fatokisanareo anay zany dia hanadio ny ato aminay zay. Ka rehefa madio zany ny amin'ny gendarmerie hatoky anay zany nareo. Dia tokony tsy hisy zany ny fitsaram-bahoaka. Fa nilaza ny hoentitra ihany koa ny sekretera-panjakana misahana ny gendarmerie pirenena mikasika ady amin'ny kolikoly izay zandary eny amin'ireny lalam-pirenena reny sainga ny antsony olo-pirenena izay hitory kosa ny tenany mba hasiana fanamariana ny toerana sy ny lera ny sin'izany fandikan-dalanina izany.